vahaony olo vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitsy anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataonao vahaony olo vahaony olo nandeha tantety mba manona ny fiadanan Jesosy Kristy tompo ho antsika rehetra tompoko izay manaraka anay atao anatin'ity fahitalavitra ny amity télévision ity na sendra mba mijery anay ianao amin'ny réseaux sociaux dia ny fahatsaran'Andriamanitra ny anaraka anao izany pasteur José Larson miarabanao miarabanao pasteur Tovinarivo Tremarivony miaraban'ny namana teknisianina ihany koa izay mikirakira mba atotosa ny feo sy ny sary ho tonga aty anatsika tsiraray avy ety ampiandohana tompoko dia ho apetrakitsika eo amin'ny fitarian'ny fanahy masina trany ny fampianarana izay orenesineto ary ao anatiny ty vavaka foy ty dia mba hivavaka ao anao tsy salama satria misy amitsika atao anaty tokantrano ato marary eo ambony fandriana marary nefa voatery tsy maintsy miasa ihany koa ty ampiasana ty ny tady dio foana dia izao hoe Andriamanitra dia mahay manasitrana ny aretina rehetra ary mamela ny eloko rehetra koa hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ry Jehovah Andriamanitra ray masina tsara indrindra zay ny an-danitro isaorana ianao ny fotoana zay afahanay manambara sy mitory ny afatrao zany raha teo ny baikonao Andriamanitra dia mba andehananay hitory ny filazantsara manerana n'izao tontolo zao misaotra misy an'ity télévision sy ty radio ty ary indrindra ty réseaux sociaux ty satria dia misy olona tia Liban, Arabie Saoudite, atia Koweït, aty Israely, aty Canada, États-Unis, France, aty amin'ny faritra ny nosy manodidina rehetra, aty Afrika, ny continent américain, continent asiatique, européenne, africaine, de mandrehany ty fandarany ty misy olona tsy maintsy tafahoana aminay amin'izao onjam-peo zao manaparitaka an'izany afatra izany engany ny afatra zay ambara eto Andriamanitra mba tsy hoe afinaritra ny sofina fotsiny na mahasositra ny sofina ihany koa fa tena hoe mandefa ny teninao ianao mba hanasitrana hitondra fanafahana hitondra famonjena Andriamanitra tompo araka ny tenin'ny soratra masina milaza manao hoe mifampivavah mba ho sitrana ary milohan'ny karanao tany an-danitra ny afatra faran'olona zainao Jesosy dia ny hoe hametra tanana marary izy dia ho sitrany reny koa mivavaka ho an'ireto olona ireto ankehitriny za dia mino ny fanasitranana zahay dia mino fa misy ny Andriamanitra mpanasitrana misy zao Andriamanitra mpanafaka izao na tsy hitany maso ny nofinay azy dia iainana isan'andro san'andro ary zany no asainay mandidy ny fivitosana manjavona ny aretina mikikely anatin'ny vatana miala ireo karazana ratsy manarona ny olona manimba tokantrano mitondra aretina tsy fatapeviana mampibontsina ny kibo mamafy cancer mitondra nyokista na fibrome anatin'ny kibo fanaintainana ny anaty vavony mitondra nytony aretina zay bokaboka amin'ny tongotra amatana tony miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina ny amivozony tranonjaza ny tazovony miala amin'ny anara maherin'i Jesosy poteko amin'ny anaran'i Jesosy miady zany amin'ny anaran'i Jesosy isofina ohatra ny globina manenoneno lava io amin'ny anaran'i Jesosy sitrany zany miverina amilony zany amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra misy olona ato manaraka anay marary fo mavesatra ny fo feno alahelo feno ratra anaty kanefa tsy hainy eo aiza ny lalaka le mifona ambana sitrananao azy ho kasianao ny loharanina aretina rehetra ho aminy didiko zany aretiny zany miala amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy
mipahiko amin'ny anaran'i jesosy, miala ny anaran'i jesosy ny ratrapo, miala ny palpitation, mikala daholo zany fahabesarana rehetra zany. Tononona ny fanasitanana ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay manaraka anay am'izao fotoana izao. Ry havana malala, sitrana ianao. Raha lasana bavy, aoka ho afaka ianao. Ry ray aman-dreny malala, aoka ho tahiny ianao. Ry tanora, aoka hiaona ny anjara voatendry sy ny anjara fahasoavanao ianao. Ry mpanompon'Andriamanitra, aoka hiahery mandrakariva ianao araka ny soratra masina manao hoe izay kelikely aina, aoka hika hoe mahery aho, mahery ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Tompo, ny fafako, mitory ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ena toko ao amin'ny Timote faharoa, toko fahatelo, manomboka amin'ny 1 no ovakitsika ny tenin'ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aoko fantatrao izao, fa ny amparany ihany dia isy andro mahaory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manaja zay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonom-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, krina, zany hoe be krina zany, mpieboebo, tia ny fafinaretana, mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toem-panaraka an'Andriamanitra, nefa nandany heriny ireny koa dia alaviro. Fa isan'ireny zay misoko mangingina, miditra any an-tranony sasany ka malasa ho babo ny vehivavy adaladala, vesaran'ny fahotana entin'ny filana maro, mianatra mandrakariva, nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Izay andalatsoratra masina izay pasteur no hoentitsika ambara am'reto lalasanambavy reto. Io Andriamanitra io dia misy fomba maromaro entiny mamonjy ny olona pasteur José Rarson. Ilaza amitsika zany hoe ahoana ny fomba fiasan'Andriamanitra. Arak'izay mba takatro fa be lehibe ny fiasan'Andriamanitra dia tsy ho takatritsika mihitsy fa arak'izay mba takatsika zany. De misy vanim-potoana rehefa lany aiky ny olona anankiray, mitsabo tena any amin'ny karazana mpitsabo maro isan-karazany, mandeha mitety doanina fanompo-tsampona dadarabe. Satria misy olona manoro-hevitra manao ento arena ento atsy, ianao moa zany le vao anatin'ny tsy fahasalamana de tratran'izay foana, na ihany koa le hoe tsy maro zaza, de mandeha mitety an'ireo karazana olona zay ny everina hoe mahay an'izany, kinanjo tratra eo amin'ny fetra farany zay tsy azo anoharana intsony, fa le aretina tsy sitrana le zavatra ny eritreretina ho azo tsy tonga eo am-pelantanana. Eo amin'ny toerana misy anao indrindra, eo Andriamanitra no miantso anao. Ary raha ohatra le olona zany tratran'izay pasteur, de antson'Andriamanitra io matoy ianao mbola velona ianao ka mandre an'ity fandarany ity, manatona ingany ianao an'Andriamanitra. Ny fomba anatonanao an'Andriamanitra mazava ho azy fa tonga avy aty am-piangonana dia atoro anao ny lalan'ny fahamarinana sy ny sitrapon'Andriamanitra. Fa akoatrin'ny hoe vavaka délivrance dia misy principe ara-baiboly zay tsara ho fantatrao mba hahatonga anao tena ho afaka. Ka matetika zany rehefa tratran'izay problème zay le olona pasteur, de tia hanodina ny saintsika hoe Andriamanitra miteny aminao miantso anao, araka le bokin'ny Jeremia 9:20 manao hoe izao mahalala ny hevitra zay iverana anao de hevitra tonga fiadanana fa tsy loza.
mba mianao fanantenana any amin'ny farany. Misy pasteur reny moa mijoro vavolombelona eto foana i papa be. Matetika ijoroany vavolombelona izy hoe tany amin'ny 1983 izy a dia narary izy. Narary tao amin'ny kibony tao zany mialatsiny amin'ny fitenenana hoe ny valan-draha. De raha ny filazan'ny mpitsabo zay nitsabo anazy zany de hoe teloko hatramin'ny enim-bolana sisany andro avelomany dia ho maty izy tany amin'ny taona 1983 aty amin'ny fo teraka zany tam'zany teraka nareo tam'zany teraka nareo tam'zany mbola manao kosy mihitsy nareo zany hoe 3 taona ty aorina mbola velona izy iny pasteur ary izy mba anisan'ny pasteur matanjaka raha-batana indrindra angamba raha tamin'ny vaon'ny oloko ny tiako resana de hoe tam'zany fotoana zany zareo tsy mba nieritreritra ny hivavaka tsy mba nieritreritra nompo an'Andriamanitra fa nanana ny mpitaizazy raha matoa lehibe anankiray zay teny soaviny merina de io zany no manoro-hevitra anazy kinantso tsy vitan'io raha matoa io no nitsabo anazy dia nanatona ny mpitsabo nianatra manokana momba ny areti-pivalana na mialatsiny de ozy izy ny mpitsabo manao hoe teloko hatramin'ny enim-bolana sisa teo ihany koa no nanre fitoriana ny filazantsara izy pasteur fa Jesosy manasitrana de araka ny fijoroana vavolombelona zany hoe ny bataina izy tao amin'ilay stady anankiray nanaovana ny fitoriana ny filazantsara tsy mahay mipetraka fa rehefa nandeha le toriteny mbola tsisy délivrance raha tam'zany tsisy délivrance raha tam'zany mipetraka izy de nagaga fa naharitra nipetraka mandra-parivony andro iny izy iny mbola velona vokatry ny ataoko hoe famonjena zay niraisiny zany ray aman-dreny be zany de be lehibe amitsika no nidioko any tombontsoa amin'ny alalana ty trano fivavahana vaon'ny olo ty satria avy any ny fototra ny angany zao trano fivavahana izao. Inona ny zavatra tiako apitaina pasteur José Rarson, ny fanompona de tsy mijanona eo amin'le fanasitranana, ny fanompona de tsy mijanona eo amin'le nahazo valim-bavaka fa be da be ny olona zay nahazo valim-bavaka na hoe sitrana na afaka de nijanona treo fa ny fiafarany ty diatsika ty de ny mandova ny fiainana mandrakizay fa tsy nisy tombontsoanao raha ohatra ka sitrany ianao tany ny 40 taona lasa nefa iverin-dalana ianao aty aorina overeny amin'ny elo ihany ane zany tsisy tombontsoanao raha nipotsaka lay fibro manakista tao anatin'ny kibonao na nahazo zazakely ianao zay tsy niteraka kanefa niemotra ny verin-dalana dia fa tiantoka ihany zany pasteur fa ny valim-bavaka zay nomena Andriamanitra atsika rehavana malala amin'ny tompo de nataon'Andriamanitra hanaporofona fotsiny ihany hanaporofona fa izy no Andriamanitra ny fahagagana fa ny tena hevitr'Andriamanitra de nitarika atsika vahoaka ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Ya sorananao pasteur mitondra an'izay andeha atao hoe fanokafana ity fandarana androany ity zany raha iverina kely a pasteur ny fandarantsika zay andresana teto tao alohan'ity fandarana androany ity a de niresakitsika ny amin'ny hoe fafinaretana azo ao anatin'ny fampirafesana sy ny voka-dratsy hoentiny zay araka nefa napita moa zany pasteur de hoe mbola hotoizana lalindalina zay resaka izay a zay ny voalohany ariko tsara ihany koa ny fampidirana nentinao teo pasteur fa zavatra roloa no antony tena hoe anompona an'Andriamanitra sy ny fomba fiasan'Andriamanitra ihany koa araka nefa nazavainao teo zany de lay fiainana aranofo be dehibe mivelatra be dehibe mivelatra maromaro moa zay fiainana aranofo zay fanasitranana resaka ara-materialy ihany koa sy ny sisa sy ny sisa fa natinana tsy tianareo nipetrahan'ny fanontaniako pasteur Tovinarivo Trimarivony a rehefa miresaka ao anatina fandaharana ara-pivavahana tahaka an'izao tsika dia tsy maintsy miopana araka le fanatsidiko teo ny am'ilay fiainana mandrakizay nipetrahan'ny fanontaniako nefa zany pasteur arak'ilay vaky teny a
izay nentinao teo zany rehefa nyainy tsara dia misy karazana toetra n'olona be debe zany am'izao vanim-potoana iainantsika zao ary tsy vitsy ny olona zany pasteur nitratra nyreto lista ato anatin'ny te Timoty faharoa toko fahatelo ary lazain'ny baiboly koa moa zany fa ny zavatra mitranga aty aparany de resaka toetra n'olona mihitsy ny fanontaniako zany pasteur dia ahoana ny fomba arak'ilay teny menao tamin'ny fandarana farany teo moa zany dia olonanjaitsika eo ambony mozana mihitsy zany ny marimarina koa dia mila fanazavana misimisy kokoa zany ny mpiaino sy ny mpijery ity fandarana ity ny anana ny antoka satria misy azo lazaina hoe efa pino kristianina kanefa tratra nyreto lista lazain'ny baiboly reto ny amin'ny toetrany mety tsy manam-pitiavana mpanolotolo fozy izy loza be krina sy ny sisa ary arak'ilay lefotsika teo aloha aza de tena hoe mety efa misy fiatraikany eo arivon'ny tokantrano sy ao anatin'ny fiainam-panambadiana mihitsy vokatr'ireo karazana toetra maromaro zay lazain'ny baiboly reo ny fanontaniana zany pasteur dia ahoana ny ananan'ny olona anankiray antoka hoe possible ve ho afaka am'ireo toetra reo izy satria raha azoko tsara hoa izy teo de reo ny mety mahatokany olona tsy afaky ny andova lay fiainana mandrak'izay ary mety hitondra blocage ihany koa ny amin'ny fiainana ety amin'ny ity zao tontolo zao ty zany na ny ara materialy sy ny fitahina izay andrandrany olona rehetra indrindra fa nipivavaka de mino fa miandrandranyzay fitahina sy ny fahasoavana eto ambon'ny tany zay pasteur Tovinarivo Tremarivony ozy ny soratra masina eto manao hoe aoka ho fantatrao izy zao zany hoe tokony fantatsika zany tokony alalan'ity zavatra ty zany ny tsiraray avy aoka ho fantatrao izao fa any amparany any de isy mandro mahory raha vao mijery an'izay andalateny zay fotsiny tsika pasteur ka mijery an'reto zavatra be lehibe reto de manomboka amin'ny andiny faharoatra any amin'ny farany de zavatra hita am'izao andro zao dikan'izay zany fa ny fisehoany io zavatra io de manamarina fa ao anatin'ny andro farantsika any aparany ozy anatin'ny andro farantsika de misy andro mahory mbola horesantsika eto ny hoe ny grande tribulation ny fahorimbe fa eto aloha zany le hoe andro mahory fotsiny resaka eto inona ny zavatra mitranga ny olona ozy ho tia tena ho tia vola mpandoka tena mpiavinavina amin'ny teny ratsy fanontaniany pasteur José de hoe ahoana no fomba ialana am'ireo tsy any am'le fomba ialana azy angambany no valiko fa mampafantatritsika ny zavatra hitranga aloha de io pasteur safidy le izy avy eo soa tena hoe anjaran'le olona manapa-kevitra zany fa tsy anjaratsika no miteny manao hoe ahoana ny fomba fana fa mametraka fotsiny tsika araka ny teniny Josoa manao hoe ozy izy Josoa apetraka eo an'lohanareo zy ny fiainana sy ny fahafatesana safidinareo zay ho tomponareo fa raha izao sy ny ankonako de anompo ho an'i Jehova izay fa reto zany ny famantarana ny olona ozy ho tia tena ho tia vola de inona tokoa ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao na eo anivon'ny piraitapo azy de misy zay le fitiavatena kely zay le fitiavam-bola tam'ty taonjato iainy atsika ty no misy an'izany hoe vehivavy mamono ny vadiny lehilahy mamono ny vadiny zanaka mamono ny ray aman-dreniny amin'inona amin'ny resaka fitiavana lova de fitiavam-bola zany io pasteur inona ny mahatonga ny olona mifamosavy mpianakavy mifamosavy hoe nametraka lova ny razam-be ny tany aloha tany de mba hahafahany sasany tsy mantova de fifamosaviana ho faty de hoe galabona am'le lova zany ary na de eo amin'ny resaka ataoko hoe tontolo ny ara-pivavahana ao anaty fiangonana de ino mampisaviritaka fiangonana maro ary mampiempotra ny ara-panana pasteur maro mampiempotra ny ara-panany mpino de ny fitantanam-bola tsy mazava ao anatin'ny fiangonana
mametraka fanontaniana ny olona nakaiza ny vola manao fafolokarena ny olona de io nakaiza ny vola ino mampiadiny dekona sy ny pasteur de misaraka ny fiangonana anankiray no anarany kanefa ny tsy mifampiteny fitiavatena fitiavam-bola daholo efa nampitandrina ny apôstôly paoly zay nitsindriny fanamasina manao hoe any aparany any a sy andro mahory ary ny tena grave be araka le teninao teo pasteur José zay manao an'izany tsy ombandova ny fanjakan'Andriamanitra ty ho an'ny fiafarany ty resaka ty de any amin'ny fiainana mandrak'izay foana na ivavahanay ianao mibotsina ankibonao de ho sitrany ianao tsara zany fa ny fiafarany ty resaka ty fiainana mandrak'izay foana ary ianao zay efa nosotran'Andriamanitra vita batisa nandray andraikitra tamin'ny asan'Andriamanitra kanefa voafisaringotro ty zavatra ty hoe lasa ty tena lasa ty vola sanatria lasa niditra amin'ireny fikambanana satanika hoe te anakarena tampoka de niditra amin'ireny fikambanana satanika maro reny amin'ny resaka fitiavam-bola sy fitiavatena de lazaiko aminao pasteur fa fahaverezana daony eo ambadiky reny zavatra reny ozy ny soratra masina eto ho mpandoka tena mpiavinavina miteny ratsy hitan'ny pasteur reo toetra ireo no nahatonga ny losifera na daraboka avy any an-danitra alao ho tany saiko le izy reto ny toetra ny losifera mpandoka tena milaza ny tenany mba ho Andriamanitra koa izy mpiavinavina fa ko tsara ny Isaia 14 sy ny Ezekiel 20 fa zay no nanadaraboana azy avy any an-danitra miteny ratsy miteny ratsy an'Andriamanitra izy tsy mandora Israely mazava ho azy fa amin'ny maray aman-dreny misy ny ray aman-dreny ara-panahy misy ny ray aman-dreny araro fa ny resaka eto ihany ko de tena hoe Andriamanitra de ray tsy misaotra ozy tsy manaja zay masina zany hoe io toetra io tao amin'ny Satana de nazera tety ambonin'ny tany izy ary be de be ny olona manana ny toetra io mandoka tena io pasteur Andriamanitra de niteny fa ny voninahitra ozy tsy meko ny hafa na ny fideranao ana ny sariny zavatra voasokotra le hoe midokadoka tena hoe zany tena enjana mba nampiasain'Andriamanitra de natsangana malemy anankiray na nipibeki na hoe io attention fa tena fandrika be ho ana mpanompon'Andriamanitra maro le hoe atao ray aman-dreny ara-panahy anao de mizesta be de ohatrany ianao indray ny lasa Andriamanitra kely raha vo ianao no maka ny toeran'Andriamanitra ary pasteur na pasteuriza maka ny toeran'Andriamanitra tsy mahela velona io tsy mahela velona io maka ny toeran'Andriamanitra satria ny antony le toeran'Andriamanitra anao alainao de ringan'Andriamanitra ianao ary de ho sahirana ny mpino ambadiky zay zavatra izay atan'ireny le mandokandoka tena mariky ny fiamorany zany mariky ny fahaverezany zany miavonavona miteny ratsy tsy manora Israely tsy misaotra tsy manaja ny masina tsy manam-pitiavana mpanontolo fo ianao tsara mpanendrikendrika tsy mahonom-po loza be mpamadika tsy tiany tsara be kirina ao anatiny daholo zany pasteur mariky ny fiamorana eto mantsy ny afatry ny apôstôly Paoly eto tsy hoan'ny gentilisy fa nampitainy amin'ny Timoty mba hampitainy Timoty amin'ireo rahalahy ao amin'ny tompo sy ranabavy ao amin'ny tompo hoe amin'ny andro farany de isan'ireo toetr'ireo ka raha ianao mijery an'ity fandarany ty tompoko no manana an'ireo karazana toetra ireo de azonao atao tsara ny manitsy ny lalanao ifanaraka amin'ny baiboly fa ity nga manao sitsika resaka lavalava kely pasteur José le hoe tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra ny apôstôly Jaona de nilaza manao hoe aza ty zao tontolo zao na ny zavatra hita am'izao tontolo zao fa ny zavatra hita am'izao tontolo zao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba an'izao fiainan'izao zay zavatra hita am'izao tontolo zao zay filana zany resaka filana zany hoe raha miresaka nytily hoe ty fafinaretana mihoatra ny fitiavan'Andriamanitra ty de tafiditsao lay filana pasteur mirongatra am'izao fotoan'izao ny fitsangajangana fisarapanambadiana maro ny olona tratramin'io na de kristiana azy tafalatsaka ao anatin'le fitsangajangana ary ohatrany hoe
lasa fiainana normal amin'ny olona le izy tsy mieritreritra le olona hoe manotana izy io manotana izy nefa lalana mizotra makany amin'ny fahaverezana zany tiany fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra ny olona namorona nyty telefôny ty indrindrandrindra ty hoe réseaux sociaux Facebook ty pasteur na ny Google na ny io internet io de mety manana ny heviny manokana izy fa satana koa nanana saindalina hoe zao no anaovako an'ireto olona reto satria ny akamaroan'ny olona namorona an'izy io dia tsy tena misy hoe kristianina loatra fa ratsorona azy ny resaka de sakia franc-maçonnerie namorona an'ireny teknôlôjia maro isan-karazany reny misy ihany reo jiosy izay namorona azy fa amy ankapobeny de saika ohatran'izay zany namorona azy inona no zavatra hita ao anatin'ny réseaux sociaux io ny tena mibahatoeranao eo ihany le fampianarana teny anglisy teny frantsay vontanlenina eo ny filazam-baovao eo ny fitoriana ny filazantsara mbola maivany zany eo ny vaovao politika fa ny tena mibahanao de film vetaveta film mamofady filan'ny nofo sy ny filan'ny maso zany ny eo anatin'ny réseaux sociaux io pasteur ary jereo tsara fa voasarika ao amin'io ny masona mpanompon'Andriamanitra maro voasarika ao amin'io ny masona mpino maro zany mahatonga ny mpino reraka zany mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra maty ara-panahy zany mahatonga n'Andriamanitra rehefa tonga ny ampiangonana mbola matory sy kambo satria mandany adiny 8 adiny 10 eo apototry ny telefônina fa zarana manana 12 minitra ivavahana sy anolorana tena ny an-trano maty le ara-panahy io nefa lazain'ny apôstôly Paoly hoe amin'ny andro farany henitra amin'ny finoana ny olona tiany fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra be dehibe fahafinaretana zaraina ao anatin'ny réseaux sociaux io taloha mo tam'izany fotoana zany raha mbola tsisy an'ity réseaux sociaux Facebook na tony internet tony fa télévision de tsaroko mihitsy pasteur fa tam'izany fotoana zany na ny mpanompon'Andriamanitra ataoko hoe ny mitaiza sinana be de sarotony mihitsy am'le hoe ny fotoananao lany amin'io télévision io nefa tam'izany fotoana zany ny télévision vaovao dia na ny mpihira tam'izany mbola tsy le mampandihy fitombenana ohatrany ankehitriny fa le mbola montemontana fa tam'izany nefa entitra ny mpanompon'Andriamanitra aza mandany fotoana asa de varina mijery an'io io dessin animé anao io fa am'izao fotoana tena lazaiko aminao fa roboka ny olona ary jereo na eny an-dalana na mipetraka na ny anaty bus na ao am-piangonana fa tsisy olona miresaka firy fa ao anaty telefôna daholo ny masony olona inona ny jerenao anaty telefôna raha mba sendra mitsikilo ianao mijery film daholo tiany fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra ietsakilany ray nefa ny raha mamaky anao amin'ny réseaux sociaux io de feny fanakianana fivavahanao misy koa moa le fivavahana sasany zany efa tsy normal koa ny sasany indrindrandrindra le any Afrika reny de alainy zalatapahany kely de reny ny ampitana ohatrandray eto Madagasikara satria le volokoditra oatra mitovitovy any de miromotra mihitsy satana am'le foandry fiangonana zandranyreo zere ty adalany ty fiangonana zandrany zao vao mana zao no nahita an'le zala pasteur kely anankiray any Afrika izy io mitsodrano izy de mitsodrano anazy de efa ataony ngeza be ny posiny de melony ametra tanany de efa manisika volany aposy fery volany posiny de misy manapaka izy de ohatrany hoe eto Madagasikara nefa izy any Afrika fa eto Madagasikara inoko fa tsy de mbola misy manao an'izay na mety misy manao an'izay ihany fa tsy ny rehetra kosa pasteur José Rarson ya ny zava-dehibe ao anatin'ity fantaran'ity zany pasteur dia voalohany indrindra aloha zany ny fahafantaran'ny olona lay vanim-potoana iainantsika am'izao fotoana zao mihitsy satria rehefa miresaka vanim-potoantsika pasteur dia tsy misaraka amin'ny famarinana ato anatin'ny baiboly satria za resy lahatra hoe io baiboly ray manontolo zay miopana amina teny mpaminaniana azy
hoe ny zavatra itranga sy ny zavatra miseho ary eo tokoa pasteur arak'ilay teninao teo hoe indraindray misy olona diso hevitra araka ny teninao teo hoe misy zavatra normal amin'ny olona indrindra fa am'izao vanim-potoana iainantsika zao a rehefa jerena nefa ny baiboly dia tsy normal le izy ny amin'ny resaka zavatra jerena ao anaty telefona sy ny zavatra tokony imasoana sy fatohana ihany ko aza ny am'le hoe resaka fafinaretana zay iainan'ny olona sy tena ataon'ny olona am'izao vanim-potoana zao pasteur dia hoy aho hoe zava-dehibe ny fahafantarantsika ary raha tsy fantatsika ny zavatra tokony atao de mety tonga ny am'ilay famotana ihantsika de voafitaka ary rehefa voafitaka de fantatsika tsara fa rehefa voafitaka ianao amina zavatra anankiray na ohatra hoe lalana tokony izoranao araky ny mpanandresaka tsika eto hoe ity resaka fivavahany ity zany de ny afarany de tsy maintsy hoe any am'ilay fiainana mandrakizay miresaka ianao teo pasteur fa eny hatramina pasteur mpanompona andriamanitra pino azy dia voasarika ao anatin'ireny zavatra mamoafaty na mety anakana ny lalantsika mihitsy tsy ho tonga any am'ilay fiainana mandrakizay ary eo ngamba pasteur no hipetrahany fantaniko farany ihany ko na de fa hoe efa mandeha de mandeha ny ala ny fotoanatsika satria misy karazana pino pasteur matsapa izy hoe manao iezaka ihany ao anatin'ilay tontolona fivavahana manao adidy miezaka ihany manatanteraka n'lay zavatra lazain'ny pasteur miezaka ihany ny tena hoe mitadiny fomba rehetra mba hitahina ny ara-panahy na ny ara-nofiny ihany ko arak'le teninao teo hoe misy pino ary am'izao vanim-potoana farany zao baiboly raha to ihany ko moa zany nefa ny teny fa hoe ny amy fiemorana any aparany ny metrahako ny mpiatrahany fantaniko zany pasteur dia raha misy pino am'izao fotoana zao tena hoe verin-dalana miezaka ihany izy verina fa misy karazana hery zay tsy afahany tafiditra mihitsy ao anatin'ilay fanatonana an'andriamanitra hoy aho hoe pasteur mety efa tena ao anatin'ilay tontolo misy fanahy mihitsy ve ka mila ao anatin'le hoe délivrance ve zay olo zay sa arak'ilay nytenenao teo any hoe misy fanapa-kevitra ihany ko ve de ahoana inona ny fanapa-kevitra tokony ho raisina ao anatin' zany rehetrarehetra zany mba ho tafaverina ao amin'ny tompo satria zava-doza raha sanatria hoe ho avy eny am'raha lanitra tokoa jesosy na sanatria tonga ny fotoana zay tsy maintsy elany eto amboniny tany izy nefa tena hoe voageja ao anatin'izay famatorana na zavatra mamatotra azy izay dia fandarana takan'izao nefa zany inona pasteur fa andriamanitra miteny ary andriamanitra ihany koa mbola ty ary te hisarika ny olona ndray ho tonga eo amin'ny fanatrihan'ny pasteur ny teniko voalohany de ohatra zao pasteur miverena mihitsy aloha aty am-piangonana aty am-piangonana zay fiangonana maharesy lahatra anao tena afaka hikolokolo ny ara-pananao fa za mahatompona ndraiky tsanato amin'ny trano fivavahana avao ny olo ko izy miverena raha efa tato ianao miverena mino ny torotenina iato mino ny fahamarinana raha baiboly zay torina zay zany ny any azoko antoka indrindra aloha pasteur ny faharoa tsy azo terena mihitsy ny olona fa iverenako foana le teny teo hoe safidy io ny Jehovah-Andriamanitra fotsiny miteny manao misafidiana ny fiainana mba ho velona zany hoe tsy afaka manery an'izy an'izy tsika fa mampafantatra fotsiny tsika ny hoe ty eneka misy ny elo ary misy ny paradisana ny fiainana mandrakizay fa raha ny olona anankiray mandre an'ity toroteny ty nefa efa nahalala de mbola vakeko le andininy fadimy teo manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny ny pôzy ivelany mbola masina mbola manao fiadanan'i Jesosy na hoe mitombo fahasoavana salom na mbola miteny anao sabatro Gideona na mbola mety miteny koa ianao manao hoe ho tahin'ny tompo
nefa efa mandany heriny satria ninona ny antony tsy ho avy any am-piangonana ntsony tsy maintsy ao am-piangonana pastera misy olona matsy miteny manao zaranga ohatrany any tsy mety io e tsy mety io ny vavaka any an-trano azo atao fa misy ny fiangonana de any am-piangonana ianao mandeha toriteny ary zay ny teny sotra masina manao hoe aza mahafoy ny fiarah-miangona tahaka ny fanao ny sasany ka miteniko de miverena aloha verena fa andrao dia ho tara loatra andrao dia hanenina andrao dia diso ilay fanapahan-kevitra ny zavatra tsara mariana fotsiny pasteur a tsika moa zany ato amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko dia manana ekipa matanjaka tena matanjaka zay za mihitsy no mitarika azy ao anatin'lay hoe sampana intercession vavaka andro manalina mifona ho an'ny olona mifona ho an'ny madagasikara mifona ho an'ny fiangonana mifona ho an'ireny olona ny emotra reny ary tsy vitany hoe mifona fotsiny fa manampy ihany koa manao délivrance na distance na mivantana dia manao an'izany tsika anampiana n'ilay olona fa ny hoe ahoana ny fomba iverenany arak' le fanontanianao teo de fanentanana ny ataontsika an'le olona aloha ho tonga ary efa ao izy a de ny délivrance lehibe indrindra tsy ny fametran-tanany pasteur tsy le fandroana démonie hoe miala misy olona ny pasteur telo taona atao délivrance mba tsy afaka fa ny tena izy a ny délivrance tena matanjaka be de lay fakatoavana ny soratra masina fakataovana ny ten'andriamanitra raha miteny zao ny baiboly miverenana amiko aminona ny fahotanareo zay zao de va délivrance zany hoe misy fiverenana de ary io ny samponao ary io ny fahotanao ary io ny fijangajanganao esory fijejojejonao esory ny lolomponao manompo mifandray amin'ny tompo amin'ny alalan'ny vavaka sy amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra sy ny fiainona ny tenin'andriamanitra zany no lalana afahana miverina pasteur José de mametraka le fanontaniana anao manao hoe sa ve misy délivrance spéciale atao amin'ireny olona ndray tsy misy délivrance atao spéciale zany eto ambony tany tsisy an'izany diso be zany le fitenenana hoe le pasteur lehibe mihitsy no tena tedaviko fa izy fa tsy vitanareo banty kely teto diso zany zay fa ny marina zany lay tenin'ny tompo manao hoe de ho hitanareo aho raka tsahinareo amin'ny fonareo rehetra mialohan'zay any amin'ny ezekela toko fahina amin'ny telopolo any de hoe hofafazako rano madio nareo io le tenin'andriamanitra io pasteur de adio de afaka amin'ny fahotanareo de alefako aminareo zy ny fanahiko de rehefa mirotsaka ny fanahy masina de velona le olona ka aza mbola manamely teny ianao aloha nizanizy ianao be za hoe mbola ho raisin'ny tompo matoa anao tafahoana aminay amin'ny alalan'ity fahitalavitra anonja-peo ty tena tianao andriamanitra tsy ny olona rehetra tsy ny olona rehetra ny afaka manaraka an'ity fandaranyity misy olona manaraka an'ity mba hanakina misy olona manaraka an'ity mba hanaratsy fa misy amitsika tena famangina andriamanitra manokana mihitsy hoe naninona ianao no nijanona eto amin'ity fréquence itya eto amin'ity canal 40 itya na eto amin'ity réseaux sociaux ity de andriamanitra miantso anao a andriamanitra tena tianao zay no fantaratsika any amparany any izy disy andro mahory ny olona ho ty tena ho ty vola mpandoka tena mpiavinavina teny ratsy tsy manora sy reny tsy manaty zay masina be krina peboebo tsy misaotra tsy manaty zay masina tia ny fafinaretana mihoatra ny fitiavan'andriamanitra manany toe-mpanaraka an'andriamanitra nefa mandany heriny zany nitoetra ny olona am'izao fotoana zao pasteur nefa na izany ara sanatria manana zany toetra zany tsika de miantso anao a fa mbola tianao andriamanitra ary ho anao mpanompon'andriamanitra na évangéliste na pasteur na diakona na loolona na intercession na ninoninona raikitra anao anatin'ny fiangonana zay misy anao ka tafalatsako anatin'le hoe miavinavina mety miavinavina arabaky tenyle monjomonjo reny mihitsy angambany fa mety miavinavina po manao zarangatsy anao fa rena raha tsisy anao tsy vita io a ohatrany hoe raha tsy eo zany ianao de tsy vita le asa aza mba manao an'zany fa tena potika am'zany toetsainy zany tsika fa araka nyteniko tamitsika tany am-piandoana hoe ionona tonga ny satana ninjera avy tany an-danitra ary tsy tafakatra ntsony mandrak'zay fa miandry aza ny fariafy solofara
ka ny fiavina vonana melo fahasombana ary ny fanamreare melo ny fahalavona. Andriamanitra de mahay manome fahasoavana bebe kokoa ho an'ny olona manetry tena, fa manohitra ny mpiavinavina ny olona miavinavina de miala ho amin'ilay fahasoavana, miala ho amin'ilay ositra, miala ho amin'ilay tanan'Andriamanitra. Ny vavaka ataony mbola mety mivavaka ihany, ny hira fiderana ataony mbola mety mira mbola tsara feo ihany, fa ny tena marina mba tsisy fahasoavana tsony ny olona ray vao miavinavina. Ny tompony hitantsika toy izantsika manaraka indray pasteur ity fandarany ity raha toka sitrampon'Andriamanitra fa dia maheresa andro farany zao miomana re olona, miomana raha lasana bavy mivavah manolora tena mandehany amin'ny fahamarinana amin'ny fahamasinana. Tain'Andriamanitra tompoko velo matopoka. Vahaony olo, vahaony olo, andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony olo, vahaony olo, nandeha tantely tsy mba asa. Aku dari sini, mampunya